azony rehetra jerena ao anatiny tranokala ny masivo ny amerikana sy pejy facebook ny masivo amerikana moa ny anjinjiny misy kokoa mahakasika an'izay fandaharana asa Washington Fellowship for Young African Leaders izay eo amin'ny tontolo ny zavakanto kosa no etsika anuizana ary amanana ny vaovao nanomboka ny volana desambra lasa teo no namoaka ny rakikirany voalohany eto Madagasikara ny tarika solona izay ahitana ny Soral Zone na Randriamasinony mpanakanto malagasy moa izy izay miangaly ny gadona jazz fanadetsinary poeta ny sady mpamorikira ao amin'ny afatsy UPM Isol izay mpihira ihany koa amin'ny tarika Sol tany ampitan-dranomasina nonona ny tena nandritra ny fotoana maro ary ankehitriny izy dia niverina eto Madagasikara ka nampahafantatra ny momba ny rakikirany voalohany ikaloanao ao ny tenany ihany koa no nanomorana ny hira sy ny feo ao anatin'izany rakikira voalohany izany izay ahitana hira miisa 12 ny lohahevitra izay misongadina ao anatin'izany rakikira izany dia ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ihany koa ny reniny teraka ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fiaraha-miasa tamina mpanakanto malagasy. Ny album voalohany titran'atiny ikaloanao dia efa mandeha mivarotra eto Antananarivo izany sy manerana Madagasikara dia efa nisy toerana anankiray koa mbola nasiana azy eo amin'ny espace rariasina izany dia mikasika ny fiaraha-miasa vaovao amin'ireo mpanakanto namana aty zany dia vao avy nanao enregistrement fandraisam-peo na hira anankiroa izay voaka amin'ny single ny titontia miaraka tamin'ny Jean-Emilien Rakotonandrasana izay fantatsika fa malaza eran-tany amin'ny fitsofana Farara sy ny Kabosy. Ny rakikira nivoaka amin'ny single zany ilay Falery dia somary vaovao ihany eo amin'ny gadina satria nataoko sega maloya izay afaka afantarana tsara zany ny avy ety amin'ny tany Océan Indien tany continenta hafa zany dia nasiako teny frantsay ihany koa ao anatiny ny fiverenana nataoko teny frantsay satria sehatra anankiray ahafahantsika mampafantatra ny Madagasikara any amin'ny tany teny frantsay ihany koa zany zay. Nonona nandritry ny fotoana maro teto Madagasikara Isol ary tsy maintsy niondrana tany andafy ihany koa noho ny fitadiavana tany izy no namorona ny rakikira ny tao Perpignan France ary izany dia vita ny volana aogositra 2024 somary makakadina jazzy sy gasygasy ary mifanaraka amin'ny fomba malagasy ny gadina izay ataon'ny Sol ny mpanjifa avy any ivelany moa dia efa afaka nankafiany sanganazy nandritry ny herintaona izay ka ankehitriny kosa izy dia misokatra ho an'ny mpiainy malagasy ary vonona izaran'ny kantony. Dia tao anatin'izay tontolo ny mozika izay ara no isarahantsika indray misaotra anareo nanaraka ny vaovao hatramin'ny faramametraka ny velomamandra-pitafa ao amin'ny rampitso indray ny tenako.